citoyen zany tsy misy manaraka na raha-pirenena hita tokoa fa tena somary misy zavatra hafahafa zany am'ty resaka fifidianana ty marina tokoa fa mitady fifidianana ny vahoaka malagasy nefa fifidianana manahoana moa zany tadiavin'ny vahoaka malagasy zany fifidianana mangarahara fifidianana tsy misy ady zay ny tokony hapetraka am'ty firenena iny zany fahitako anazy maromaro ihany ny ray aman-dreny miporetan'ny razana miteny hoe misy zavatra tokony alamina aloha eto am'ty firenena ty zay tokony atao ny fifidianana raha fahitako an'izay zavatra zay zany tsy hoe zao mirona amin'ny rakoto na mirona amin'ny rabe fa marina tokoa zany resaka rehetra mandeha mindeny hoe misy zavatra lamina aloha vo tokony alefa ny fifidianana satria raha zao amin'ny toetrandro iainantsika zao misy zavatra tsy mazavazava ihany raha ohatra ka terena foana hoe ataony fifidianana 7 novembre mbola tsy opportun izy ny vazaha miaratsina miteny vahiny zany tsy opportun zao fa tokony misy zavatra lamina aloha mba tsy hisiany ady saritaka eto am'ty firenena ty eto fa izay minia manao forcing izy vo mialatsina amle teny vahiny hoe alefa ihany le fifidianana tokony ho tompona andraikitra me izy raha ohatra ka inona ny zavatra misy après zany fifidianana tsy milamina zany ny fahitako anazy en tant que mpifidy aho zany en tant que citoyen